Ny voalohany teny dia fisaorana n'Andriamanitra Andriananahary nanao ny lanitra sy ny tany ka nahatonga antsika vory marobe eto niany. Vory eketo tokoa antsika satria niany ny fotoana ny fanomezana hanatanterahana ny famindrana asa aminay sy ny ben'ny tanàna izay voafidy eto andrenivohitra ny Tomasina. Alohan'ny hanomezako ny teniko dia esoriko atsipika eny akibon'ny mpamosavy ny tsigny mba tsy ho hanara-pahefana eto zany. Tsy diniko ny isaotantsika jiaby ny ara-ny salaha, ny ara-ny asa, namoa ny ampoa tanatsika nampitsangana ny Tomasina. Ary hitatsika angambany fa nisy ny fivoarana na dia tamin'ny fotoana fohy kely aza ny tantanana ny commune urbaine Tomasina amin'ny alalan'ny délégation spéciale teto tampon-tanàna Tomasina. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny Tomasina dia ponina sy tanàna ity izay iarantsika mahatsapa fa nazava ny tanàna amin'ny alalan'ireo takamoa, zany hoe ny ampoule sy ny panneau solaire zay niarantsika nanatanteraky zany. Manomboka madio ny Tomasina no ny avy amintsika sy niezaka nataontsika ary isaorana ny filoham-pirenena tsy nizaha foana fa nanome ireo camion hanalana fako hanampina ny fanadiovana ny tanàna. Isaorantsika ny filoham-pirenena. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Maro efa vita, maro koa ny mbola ho atao. Koa ampitokina no ahazahoako antoka ny itohizany ny asa zay natomboka indrindra fa ny fiarahamonina ato amin'ny commune urbaine zay mpiara-miasa satria ny tena dia tsara fantatsika fa 20 taona tamin'ity volana janoary tia na piasa ny commune ny tena koa. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Hoantsika vahoaka ny Tomasina indrindra fa ny mpiara-miasa ato amin'ny commune urbaine Tomasina manao ny ezaka araka izay ny tratranay herinay izahay nefa mety ny ireo mety misy ireo tsy pitsopitsony tsy nahafapoantsika dia indro ny ben'ny tanàna vaovao hanakinantsika sy hanohy ny asa zay mbola tsy vitantsika. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Eto amaranako ny teniko dia mitondrananao Andriamatoa ben'ny tanàna voafidy eto tampon-tanàna Tomasina sy isika rehetra mpanolotsaina zay voafidy satria sambolo voafidy ianareo na ny ben'ny tanàna na ny mpanolotsaina. Mitondrananareo izahay rehetra amin'ny anaran'ny commune urbaine Tomasina sy vahoaka ny Tomasina aleo alasana ny asa atao ary miangavy antsika mbola very koa ny fiarahamonina ato amin'ny commune urbaine Tomasina tohizo fa ny fiarahamonina sy ny fahendrena sy ny fifankatiavana tomboko lahy sy tomboko vavy no mahela velona. Koa dia zay ka anjara-pitenenako ka dia Andriamanitra manankarena mpitiavana anay hitantana ny diantsika sy ny asa ataontsika ary Andriamanitra manankarena mpitiavana hitantana ny ankonanao sy ny asanao. Andriamatoa ben'ny tanàna. Saotra tomboko lahy, mankasitraka tomboko vavy. Andriamatoa lehibe ny faritra Atsinanana, Andriamatoa filoha délégation manokana ny commune Ambonivohitra Tomasina, ianareo tale civil sy mianami, ianareo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy, ianareo mpiara-miasa rehetra, ianareo mpanao gazety rehetra, ianareo rehetra zay tonga manatrika eto. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Akory aby antsika e? Mbola tsy tara donc izy koa niany za dia miarabantsika jiaby amin'ity taona 2020. Bonne année olo jiaby.
Isorana Zagnahary nagnamiantsika ny andro niany, andro lehibe manandaza, andro ray toa zato izay navitany natotosany fifamindrapa-efana teo amin'ny tenako sy ny andriamatoa délégation manokana ny commune Renivohitra Toamasina. Manaraka izany amin'izao lalonana ara-pomba ofisialy zao dia tsy haiko ny tsisotranareo rehetra manatrika eto. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izao lanonana goavana izao. Nametrany vahoaka fitokisana ny tenako hitantana ny commune urbaine Toamasina ka ampanendretena ny olazako amitsika vahoaka ny tamatavy rehetra fa entiko ampahendrena sy ampitiavana izany adidy mavesatra izay nomenareo ny tenako izany. Eto dia misaotra irapo iratsaina any Andriamatoa Filoha Ajaina Filoha Andrinirina Rajoelina izay nametraka ny fitokisany nahafahako mitantana zao commune zay ngeza dia ngeza izao. Mitodika manokana aminao Andriamatoa PDS isaorana BDP ianao sy ireo ekipa rehetra izay niaraka taminao. Maro dia maro ny zava-bita izay nilazainao fa vita teto ka dia mankasitraka anareo rehetra PDS. Ho antsika mpiara-miasa eto, betsaka ny adidy, maro ny andraikitra izay miandry antsika. Tonga ny tenako, vonona hitarika anareo any amin'ny lalana tsara. Ny zavatra tena tadiavina dia ny fifanajana ary ny ezaka izay ho ataontsika mba hisy vokany ho an'ny vahoaka ny Toamasina ny miasa nyity commune urbaine Tamatavy ity. Eto dia mitodika ho an'ireo mpanolotsaina rehetra tsy ankanavaka izay lany voafidy tamin'ny 27 novambra teo. Angady lava lela tsara hofana anareo, tsy mifidy tany asana. Ka noho izany, miantso ny tenako, miantso antsika mpanolotsaina rehetra, miantso ny tenako satria mitodika tanteraka amintsika ny maso ny vahoaka ny Toamasina ka dia manantena ny fiara-miasa aminareo ny tenako. Ny tanjona dia tsotra, Toamasina madio, mazava, milamina, mandroso. Zay tomoko ny telifoy zay netiko teto ka dia isaorana sika rehetrarehetra zay nanatrika an'izao lanonana tsotsotra izao ka dia mankasitraka tompoko lahy, mankatenina tompoko vavy.